Manasanao asa hatramin'ny farany manasanao koa izay mampazy ary izany isana paritaka zao ilay zao afahan'ireo havana sy namana manaraka sy ny fampaelezana ary mahazo teny ho amin'ny fiainana tahaka anao ihany koa. Dia ty am-piandohana dia mankasitraka an'Andriamanitra mifahasoavana izay omeny amin'ny fotoana izao ahafahany mifampizara fampaelezana aminao miara-mivavaka aminao eto na amin'ny alala zao tambajotra izao amin'ity arena ity. Sady ihany koa mankasitraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay dokotera mivady manome sehatra zanatrany ahafahana mivelatra amin'ny asa fanompony. Mialohan'ny amboantsika fotoana rahalasana vavy dia antontsika manty ny ten'Andriamanitra dia hitantsika ao amin'ny salamo fa 1:20 andiny fa 4:20. Izao mpampantena ny anaran'i Jesosy Kristy hovokisako fahaela velona izy ary asehako azy ny famonjeko. Amen. Zany ten'Andriamanitra nasana ba ny tena fanonaninana azy mipetraka ao amin'ny mpanoko moa ny amin'ity volana ity no ministerina Isaia dia ny hoe famonjena. Izay no tonga namaky anao amin'ny ten'Andriamanitra iny hoe hovokisako fahaela velona izy
ary asiana azy ny famonjena. Ty volana ty zany dia volana famonjena sady volana famonjena ho anao ihany koa. Amen. Amin'izao fotoan'izao dia tiako hiomana fomba-panahinao. Tiaka ianao tena ifantoka tanteraka amin'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao hoe hivavaka tsika. Nanomboka hivavaka tsika, ny vavaka izay ataontsika dia vavaka anankiefatra. Voalohany isaotra an'Andriamanitra tsika mahay mankasitraka raha fanavavaka tamin'ny fahasoavana, fahasalamana, tombonandro, ny zava-tsoa rehetra izay tanteraka amin'ny fiainanao. Matoa ianao mbola tahaka amin'izao androany dia teo ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Miendrika ny soanao azy izany. Aohatr'izay dia rahatahantsika ny fanahy masina hitarika antsika anatin'izao fotoana izao aza tena fa raha tsy eo ny fanahy masina dia tsy afaka manao akorytsika, tsy afaka miresaka amin'Andriamanitra ilay raintsika akorytsika. Ka mila ny fanatrehan'ny fanahy masina tsika, mila ny fanatrehan'ny Kristy tsika, mila ny fanahy masina tsika hitarika antsika anatin'izao vaovao. Aohatr'izay dia hahifona tsika hangataka famindrapo sy famelan-keloka eo anatin'Andriamanitra indrindra fa miara eo. Raha nisy olona tanoana no zavatra nampalainanao dia androany avelao zany fa amela heloka anao Andriamanitra. Anadio anao Jesosy Kristy amin'ilay rasoany. Aohatr'izay ho tapahantsika ny fatotra rehetra, ny zana-tsipika rehetra izay alefa ny fahavalana eto any mela ny fonao, ny sainao, ny lohanao any tsy fantoka anatin'izao vavaka izao dia ravahantsika zany amin'anarana Jesosy Kristy. Dia andao antsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia asan-drato ny feonao tombohy ao fisaorana izany vavaka izany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mankasitraka sy mankalaza ny amin'ny voninahitra anao hatrany izay. Misaotra anao izay rehetra amin'ireo zava-tsoa tonga tamin'ny fiainanay. Mankasitraka tompo tamin'ny fiarovana, mankasitraka amin'ny fahasalamana, mankasitraka amin'ny hery, amin'ny tanjaka, amin'ny famindram-po, amin'ny fahasoavana. Tompo tsy takatry ny saina ny fanebiananao, tsy takatry ny mombanay ny zavatra izay tanterahanao amin'ny fiainanay. Fa androany izay fotsiny Andriamanitra ny ataonay dia misaotra anao. Tiaka laza anao, tiaka amin'ny voninahitra anao satria anao reny zany miendrika anao zany voninahitra izany. Tompo amin'izao fotoana izao dia mila ny fanahy masina. Fanahy masina mila anao izay hitarika ny anatin'izao vavaka izao. Ohatra ianao fanahy masina mijaka tanteraka amin'izao fotoana izao na aminazy ampiasainao ny teny eto na amin'ireo olona izay hoentinao mihaino, ireo olona izay tianao hanatrika anao amin'izao fotoana izao amin'izao tambazotra izao. Ohatra ianao fanahy masina tena hampisy contact aminay mihitsy, ohatra ianao fanahy masina tena hitarika anay eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao miala amin'izao vavaka izao. Mila ny fanatrehanao izay fanahy masina mila ositra avaminao izay Jesosy. Raha amin'izao fotoana izao dia manatona sisa fiandriana ny fiadananao. Ny ankohaka, mibebaka, tsapa miary fantatra Andriamanitra fa betsaka ny fahotana, betsaka ny lotonay tompo anefa tsisy afaka manasa izany afa tsy ilay raha sarobidy izay nalatsaka teo an-kalivariana. Efa roa arivo taona lasa izay nefa mbola tsy miova hatramin'izao. Tompo mifona izay tamin'ny zavatra nijereny masina io, ny amin'ny sofina io, ny eritreretin'ny saina io, na avoaka ny vavana io izay tsy araka ny sitraponao na tsy avaminao Andriamanitra. Maro dia maro izany samihitra isan'ny segondra manao zavatra tsy araka ny sitraponao izay fa mifona izao satria anao. Raha amin'izao fotoana izao ihany koa mety misy olona manao zavatra nampalahelo. Mamela azy ireo Andriamanitra, mamela azy ireo, mamindra fo amin'izy ireo. Ary misy zavatra nataoko ihany koa mampalahelo dia mifona androany satria anao mba hamindrano fo amiko. Tenanao milana ray fa andaniana tahaka ny jaga aza amin'ny fahotanay dia ianao mamotsy aza mifotsy tahaka ny panahy. Ka androany izay miantso amin'ny raha sarobizinao anasanay indray mifona ny sainay, ny ainay, ny mombanay manontolo mba hadio mandatsakasaka eo anatrehanao, mba tsy hisy hevitra mampisaraka anay aminao amin'ity takariva ity ahafahanay miditra eo amin'ny fanatrehanao tompo, ahafahanay mihaino ny teninao. Raha io mankasitraka anao sahabo izay, mankalaza anao satria fantatray rehefa miasa anao, fantatray rehefa manadio anay amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao ilay fahefana izay men'Andriamanitra anay amin'izao fotoana izao, ilay fahefana izay men Jesosy anay amin'izao fotoana izao dia mandrava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ninona blocage
ninona zanatsipika nefa mifahavalona ngelany lohany tsiraiavy amin'izao fotoana izao raha vako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany tsy manan-kery tsy manam-pahefana intsony miatotra dafiny fanemasana amin'izao fotoana izao andoro amoditra ny planina sy dia fahavalo atao amin'ny fony tsiraiavy manenongelina anay amin'izao fotoana izao tsy ahafahana mifantoka amin'izao vavaka izao dia raha zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy torana amin'ny lafiny fanemasana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana intsony zany fa asa maty zany asany zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha ianao mino izay amin'izao fotoana izao fa miasa ianao mino izay amin'izao fotoana izao fa manasika anay ianao mino izay tompo fa nifanatra ianao efa manenika anay niafinao fanemasina fantatra avy tsapa eny efa mandoro efa miasa efa miredareda ao anatinay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako izany bavaka izany makasitraka anao na io alleluia amen azo tapahana fifandraisana amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao fa mbola hitohy anaty vavaka sika ara-masirana mafy tsika ianao tena angetaeta mihitsy angetaeta ny fanatrihan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao efa miasa izy efa manenika izy manenika anao izy amin'izao fotoana izao mbola hitohy hivavaka sika ny vavaka izay ataontsika amin'izao fotoana izao dia hivavaka sika angataka amin'Andriamanitra mba ho ampitomboin'Andriamanitra finoantsika ny finoantsika Jesosy Kristy mba ampiakaran'Andriamanitra hatrany hatrany ka tsy hisy voahozongozona tsisy ahozongozona intsony izany ary mba haranantsika ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy azadino fa raha tsy manam-pinoana ianao tsy ahafantatra ny zavatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany mihitsy ilaina fonona lasana vavy ilaina ny fampiakarany fonona ekaranao ny dimension hafa kokoa ekaranao ny dingana ambony kokoa ka ataontsika angataka amin'izao fotoana izao mba tena ho ampitomboin'Andriamanitra ny fonona ao anatintsika ny fonoantsika azy izy aloha zany fonona zany fonona lasana vavy dia Jesosy Kristy ny ten'Andriamanitra izay hovakiko aminao dia ao amin'ny Filemona toko voalohany ny andininy fahaenina izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hiasa mafy amin'ny Kristy ny fiombonana avy amin'ny finoana amin'ny farana tsara ny zavatra rehetra izay ao anatinareo zany tena Andriamanitra sy vakiko aminao lasana vavy anjaotsika tena hivavaka amin'izao fotoana izao aza variana miaino anay no fa raha azonao atao raha sitraka ao sokafy mihitsy mivavanao tena amin'ny teny satria ao amin'ny vavy io no ahafahanao resaka amin'Andriamanitra ny vava raha lasana vavy dia napetraka Andriamanitra iresana nataon'Andriamanitra amoahana teny zany hoe ny zavatra tokony avoaka ny vavanao io dia zavatra ho ataonao an'Andriamanitra zavatra amin'Andriamanitra ka andao hivavaka zao sy anao amin'izao fotoana izao dia le tombavaka izay tomboko tapao teo mandeha ataontsika dia ao indray ny lohanao dia mivavaha ianao miaraka amiko amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mbola mitoy mivavaka trany izay amin'izao fotoana izao mivavaka izay raha ho an'ny finoana tsirairay avy tsy hakanavaka io nizany izy izay nino anao tompo mangataka aminao zay ampitomboany finoanao aminay Jesosy ianao laza fa ianao lalana sy fahamarina ary fiainana tsy misy makany amin'ny rera tsy ary ny alananao ianao ny finoan'Andriamanitra ampitomboany finoanao anay isaky miteny andreo mpianatra ianao Jesosy dia milaza foana fa aiza ny finoanareo ary kely finoana aiza ny finoanareo ka androany izay tena mivavaka mba mampitomboanao ny finoana ny anatinay tsirairay avy ny finoanay ianao Andriamanitra mba tsy hisy ahozongozona anao avy eo nizaniza tsy ahozongozona izany finoana izany raha ianao mametraka izany ao fonay ka mivavaka izay amin'izao fotoana izao mba tena ametrahanao izany tena anoratanao an'izany anatin'ny fonay izany finoananao izany Andriamanitra mba ahafahana ihany koa mahafantatra ny ao amin'ny fanjakanao mba ahafahana ihany koa mahafantatra ny zava-miafinao aminao Jesosy tompo tena mitona mabavaka izay ho antsirairay avy misy ireo mety efa ketraketraka somary miveriverin-dalana misy ireo somary marefurefo anao mpanahy misy ireo mana fangetahetana misy ireo efa angombony ihany koa ny finoana nefa Andriamanitra ny finoana dia tsy misy farany ao aminao fa ianao tompo malalo no tompon'izany finoana izany ka mivavaka izay mba tena ampiakaranao izany hitondranao amin'ny anatin'ny dimension hafa indray manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha mino izay ary manatena tsy mahatoky fa efa miasa ianao ary tena mampitomboanao finoana anatin'ny tsirairay avy any ary mba ahafantarana zava-miasanao amiafinao amin'ny fanjakanao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy makasitraka raha io alleluia amen amen amin'izao fotoana izao tsika lasana vavy dia andehako ampianatren'Andriamanitra iantony fany masintsika miainao tsika tsy mbola tapitra ny fotoana mbola misy fampahirezana andeha eo
mbola misy vavaka andeha io fa manasanao atratrano farana fantaosika iakoa ampanatrein'andriamanitra aloha any alanatira anankiray ity izay mitondra ny lohateny hoe arontsay any paster Josiray dia manasanao finaritra tokoa. Mila ampitsimo kainao le fanaiko maniry mafindray lay ranora ny fanahy ny andony rakotra misa ny fanaiko maniry mafindray lay ranonora ny fanahy arotsay tompoko amenonay lay orany
Let it rain, let it rain, let it rain. Avela we roots exandra nuranza. Let it rain, let it rain. Holy Spirit, your Holy Spirit, Father God, let it rain, let it rain, let it rain. Your Holy Spirit, Jesus, Jesus, let it rain. We really need you, need you. Let it rain. We need you, holy power, Holy Spirit. Let it rain. Feed the people. Fill this place with your presence. Father, rayo, Father, you know no raina, Father, hallowed be your name, Father,
tonga amin'ny fotoana fampahirezansika amin'izao fotoana zao na lasy ralabany raha manana stylo sy cahier anao ny akaikikely na manana zavatra afaka anao enregistrement dia tsara no mandrainao dia ny tenin'Andriamanitra. Fa na fahendrena malagasy dia milaza hoe misoratra no mitoetra fa ny teny mandany ihany. Ka tsara ny tenin'Andriamanitra raisinao dia izay mivoaka eto fa iteny amin'ny fiainanao Andriamanitra androany. Amen. Mialohan'ny hitondrana fampielezana anao amin'izao fotoana izao dia andraontsika hivavaka. Hivavaka tsika akataka amin'ny tompo hoe tompo omety teny iray avy aminao amin'ny alalan'ny vavan'ny mpamokonao fa iteny amin'ny fiainanao Andriamanitra. Izay fotsiny teneninao dia amp'izay hoe tompo mila teny iray avy aminao hanovan'ny fiainako. Tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao ny lasa nabaka. Izao nge mitady dio hoe fa ny tompo namorona an'izao rehetra izao tontolo izao. Teny tokana fotsiny misy tany dia misy ny tany. Ka ninona zavatra tetavinao amin'Andriamanitra teny fotsiny mangataka ianao amin'Andriamanitra hoe tompo mba ometeny akasika amin'ny fiainana tsy hanao amin'ny fiainana. Minono ianao ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao izany. Amen. Ka atao hivavakantsika amin'izao fotoana izao mialohan'ny anarantsika fampahirezana. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mankasitraka anao hatrany izay. Misaotra anao izay tompo amin'ny tombontsoa izay mbola omenao anay ahafahanay mifampahiry indray. Raha tonga teny fampahirezana eto tompo dia mivavaka aminao. Aoka ianao fanay masina mpiteny mivavaka. Aoka tsy ho za mihitsy no hiteto fanay masina fa aoka ny voninahitra misy reto. Aoka ianao ny endrin-delako. Ianao nametraka ny teny eo ambavako mba hisy fiainana voakasika avana ny anaran'i Jesosy Kristy. Mba hisy fiainan'olona iova noany ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny alalan'ny teny izay hoentineto aoka ianao tena hiasa tompo fa avelanay no hiasa malalaka. Izany Andriamanitra dia atao fitaovana ihany fotsiny. Malaiko ampiasainao androany hitondra ny teninao eto. Mankasitraka anao araha io. Alleluia. Amen. Amen. Araka ny lazaiko taminao teny am-piandohana dia ny volana ity volana ity araka ny faminaniana izay napetraka ny tompo tao ny mpanompony dia natao hoe famonjena. Volan'ny famonjena ity volana ity. Ny thème izay hoenty mpaminao atao mifanampy fampahirezana dia ny finoana sy ny famonjena. Amen. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra aloha mialohan'ny hidirantsika lalana anatin'izany fampahirezana izany ao Isaia 2:20-21. Isaia 2:20-21. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ino Jehova efa nanambara hatrany amin'ny faran'izao tontolo izao manao hoe lazao amin'ny Ziona zanaka vavy indro ary ny famonjena anao indro. Amen. Zao lasa fanabavy tena mpiandohana tany amin'ny testamenta taloha dia niaina tanatin'ny lalàna ny zanak'olombelona. Misy napetraka Moïse, napetraka Andriamanitra tamin'ny alalan'i Moïse. Rehefa tsy manao an'izao ianao dia maty. Rehefa tsy manao an'izao ianao dia maty. Tsy azo atao an'izao izy ny tompo. Tsy azo atao an'izao izy Andriamanitra, izy Jehova. Ka rehefa nandeha fotoana dia hitan'Andriamanitra fa tsy ho vita ny zanak'olombelona mihitsy izany. Tsy ho zakan'ny zanak'olombelona mihitsy izany. Vitsy ny zanak'olombelona andova ny fanjakan'ny lanitra. Dia nandefa ny mpaminany Isaia izy rehefa avy eo naminany milaza fa indro izy Isaia nampitenen'i Jehova io tamin'ny zanak'Israely indro Jehova efa nanambara hatrany amin'ny faran'izao tontolo izao no manao hoe lazao amin'ny Ziona zanaka vavy indro avy ny famonjena anao. Izany hoe tany aloha zany dia efa nitenenin'i Jehova fa tsy maintsy hisy ny famonjena. Amen. Toy izy antsika hatramin'ny farany vakiteny ao amin'ny Isaia teo indro Jehova efa nanambara hatrany amin'ny faran'izao tontolo izao manao hoe lazao amin'ny zanaka vavy ny Ziona indro avy ny famonjena anao indro ny valopity atolony dia ao aminy ary ny valonasa omeny dia eo anoloany ary ireny kotononona hoe firenena masina dia olona navotan'i Jehova ary ianao dia atao hoe notadiavina tanàna tsy fohy. Amen. Izany fitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao na sarabary. Tany izy efa nanambara ny famonjena. Toy antsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7:5. Jaona 7:9.
Etsika dia hitsonalidalina ao anatin'ny resaka famonjena sy ny finoana satria raha tsy misy ny finoana tsy tonga aminao mihitsy ny famonjena. Amen. Zao na toko fahatelo andiny fahina amby folo. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Inona moa le tian'Andriamanitra teneny eto? Eto zao izy miresaka finoana sy famonjena. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Izay rehetra mino n'Andriamanitra zany mba tsy ho very fa anana fiainana mandrakizay. Fa dikany hoe fa anana fiainana mandrakizay dia zany hoe ho voavonjy ianao fa andova le fiainana mandrakizay raha mino an'Andriamanitra. Izy ary le Andriamanitra mila inonao eo azahoanao an'le famonjena. Alleluia. Ten'Andriamanitra ao Jaona toko fahina amby folo andiny fahaenina zay vaky toy izao ny anaran'i Jesosy Kristy. Hoy Jesosy taminy izao lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alanako. Izao lalana sy fahamarinana ary fiainana izy ary tsy misy olona afaka mankany amin'ny ray raha tsy amin'ny alanako. Zany hoe Jesosy Kristy zany ilay zanakalahy tokana azahoana famonjena sy fiainana tokony inotsika. Maro hoe amin'izao fotoana izao ny anatina vavy na ataosika ianao hoe andeha ho anaty bary ianao, andeha ho anaty toeram-pandizana ianao amin'ny any dia manontany olona any fantatrao hoe zany Jesosy Kristy. Tena ny akamaroan'ny olona izay olona anontany ianao tsy maintsy mahafantatra an'izany Jesosy Kristy zany daholo. Raha tany hoe mahafantatra Jesosy Kristy ianao dia izy ary zany Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra. Jesosy Kristy no Andriamanitra. Fantatry ny olona zany fa tsy itovizan'ny olona manana Jesosy Kristy tsy mahafantatra Jesosy Kristy aloha dia tsy mitovy. Ny olona manana Jesosy Kristy dia manana finoana ary afaka andovana ny fiainana mandrakizay. Fa ny olona mahafantatra Jesosy Kristy dia mijano eo fahafantarana azy hoe fantako Jesosy Kristy. Ohatra, ny olona manana tômôbilina tsy mahafantatra tômôbilina tsy mitovy. Raha manana tômôbilina ianao dia afaka mitaingana ny tômôbilina aiza n'aiza tsy ahatonga ny tômôbilina dia afaka andehananao. Ny olona mahafantatra tômôbilina dia afaka miteny fotsiny hoe fa ary misy tômôbilina fantako fa tsy afaka mitaingana izy tsy afaka makaizy. Dia ohatr'izay ny olona manana Jesosy Kristy miaraka amin'ny finoana tsy ny olona tsy manana any Jesosy Kristy. Amen. Ny olona manana Jesosy Kristy dia afaka manotona fanjakana lanitra hatrany amin'izay fanjakana misy an'Andriamanitra rehetrarehetra sy izay alehan'Andriamanitra rehetrarehetra dia afaka andalanao satria ianao manana an' Jesosy Kristy. Amen. Azontsika tsara le fampianarana. Toizantsika ny ten'Andriamanitra ao Jaona toko fahatelo andiny fa azafady ao Marka toko fahina amby folo ny andiny fahina amby folo. Resaka finoana indray no teneniko aminao eto. Mety mabetsaka manana ny ten'Andriamanitra iny fa mety misy ihany koa ireo tsy manana ny ten'Andriamanitra, mety misy ihany koa rehefa mafatapatatra. Izay mihintsy atao batisa no vonjena ny anaran'i Jesosy Kristy fa izay tsy mety mino no eloy. Amen. Izay mino izy tsy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no eloy. Tia saka batisa ity moa dia tena atevitra lalina be mihitsy ampiangonana zao sy ampiangonana zany. Eny fa na dia olona samy eny an-dalana olona mafatapatatra resaka fivavahana fotsiny mafatapatatra resaka finoana dia miatevitra be ny resaka batisa fa tsy idirantsika lalana fa resaka finoana sy famonjena no ampianariko anao eto androany no zaraiko aminao eto androany. Mila mino zany ianao, mila mino ianao, mila manaiky ianao fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Ilay natory ho famonjena azy ho famonjena anao teo amin'ny asojena izay vakitsika teto amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahina amby folo hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana izay rehetra mino azy mba hanana fiainana mandrakizay. Amen. Dia mila mino anao any Jesosy Kristy. Izao lalana sy fahamarinana ozy fiainana. Ten'Andriamanitra vakitsika teo ary hoy Jesosy taminy izao lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy mankany amin'aina tsy amin'ny alalako.
dia ilay finoana zany a mila mino anao Jesosy Kristy dia manaiky ianao atao batisa dia mazava ho azy hovonjena efa ohatra indray hoaritsika amin'ny resaka tomobile tsy ihany manana ny tomobile ianao zany dia mila koa ianao no mahay mitondra ny tomobile vo afaka mandeha amin'ny tomobile iny any amin'izay alehanao dia ohatr'izay mila mino ianao mandray Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia rehefa mino ianao dia mila atao batisa ianao iny zany le permis hidiranao fanjakan'Andriamanitra amen tizatsika ny tean'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 3:9 zao vaky ny tena naran'i Jesosy Kristy izay mino azy dia tsy heroiny fa izay tsy mino kosa dia efa voaelo karaha teo satria tsy ninony anarany zanak'ilay tokan'Andriamanitra izy amen eto izy dia mazava tsara mihitsy izay mino azy izy le azy io grand ta io izy le mpanompon'Andriamanitra zay grand ta zany a rehefa elanelanelany eny raha normala zao a raha militaire malagasy izy dia tsy tokony misy majuscule mihitsy fa tokony alery amin'ny voalohany teny ery ihany majuscule fa matoa izy atao majuscule dia Andriamanitra zany soloa itoerana eo zany hoe Jesosy soloa itoerana io hoe azy io Jesosy io izay mino azy izay mino a Jesosy zany dia tsy heroiny fa izay tsy mino azy kosa izy a dia efa voaeloka raha teo ino no mahatonga anazy hoe izay tsy mino azy kosa dia efa voaeloka raha teo satria izay tsy misy tsy mafantana Jesosy ankea efa nena tamin'ny fahotana hatramin'izay tany elo tany itsika nge ka nena tamin'ny fahotana tany elo tany ohatra fotsiny jentilisa ankea tsy nafantatra an' Jesosy zany fa tsy nampahafantarana raha tsy nirahan'Andriamanitra toany mitory filazantsara taty amin'ny jentilisa zay ny jentilisa voananaraka an' Jesosy Kristy zany hoe tsy mino Jesosy Kristy tsika dia efa voaeloka hatramin'izay amen tsy mampatahotra anao anatin'ny boka hoe za hoe zany voeloka fa androany vo mafantatra an' Jesosy za hoe zany tsy hanana fiainana mandrakay satria za androany vo ino sy eritreritry natao batisa amin'ny permis tsy fiarahan'Andriamanitra lasa navavy ary mbola velonainy ianao ka mbola tsy tonga Jesosy Kristy a dia mbola manana ianao anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ampahafantaranao fahamarinana ampahafantaranao fahasoavana dia ianao a no tompo-teny zay ny atao hoe fahasoavana lasa navavy ny fahasoavana sarika keliny sainao ny atao hoe fahasoavana tsy hoe foana koa ny lalàna ny fahasoavana dia zay tianao ataony atao fa ny atao hoe fahasoavana dia misafidy ianao na ianao ino anaraka an' Jesosy sy ny lalànany sy ny didiny zay mifehy azy rehetra sy ny sitrapo na ianao tsy mino dia mijany ety amin'izao tontolo izao aza dio nefa fa Jesosy Kristy ny fiainana ten'Andriamanitra ozy izy any aloha volana 4 fa ainao an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra amen iverina tao amin'ilay fononan'i Jesosy Kristy isika sy ny famonjena mila mino ianao zany an' Jesosy Kristy dia mandray azy dia tsy hoeloha tsisy fanamelohana tsony izy ten'Andriamanitra ihany fa tsisy fanamelohana tsony ao Kristy ho any izay mandeha ao amin'ny fanahy amin'ny baiboly malagasy izy io tsy misy an'izay ho an'izay mandeha amin'ny fanahy fa raha maka baiboly français ianao dia hitanao zay hoe ho an'izay mandeha ao amin'ny fanahy zany hoe inona ny tiany baiboly tenena hoe ho an'izay mandeha ao amin'ny fanahy ho an'izay manao sitrapon'Andriamanitra ka nandray an' Jesosy Kristy mino azy tsy vita batisa ary manao sitrapony dia tsy ho voaeloka intsony no mandrakizay miala ao boky fampatesana ianaranao dia misoratra ao boky ny fiainana enao io zany amen tizatsika ny ten'Andriamanitra amarana ko azy ao amin'izao na 9:5 zay vakotra izao no naran' Jesosy Kristy hoy Jesosy taminy izao no finaina izay manatona tsy mba honona ary izay mino ahy tsy mba andetaeta intsony amen zany no ten'Andriamanitra lasa navavy tsika ianao amin'izao fotoana izao tena andiny tena anapa-kevitra hoe anaraka an' Jesosy venao zany efa manentana anao ary mampirisy anao fa tsisy nelona ny fanarana Jesosy Kristy sy ny fandraisana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao raha vonona ianao raha tia anaraka an' Jesosy ianao
ny fitirana filazany tsara sy ny fahamarinana na lasa navany tsy voatery ianao hoe aizana dia hivavaka na izy fa ny zavatra tedavina aminao sy tediavin'Andriamanitra anao dia ianao manompo azy ary manositrako izay ihany tediavin'Andriamanitra izy tena Andriamanitra izay ihany milaza hoe ho Tahiana izay manompo an'i Jehovah ianao an'izay zany amen izay fampiarezana foy izay nentiko taminao teto androany lasa navavy ary mila fa nakasika ny fiainanao izany mivavaka ao anao izao fotoana izao tamin'ny fampiarezana iny mba hitoetra ao-ponao zany fampiarezana izany mba tena azo faka ao anatinao zany fampiarezana zany fa mba tsy andalo fotsiny ny ten'Andriamanitra ty ataovy raisy ny finoana zany vavaka izany fa ho tanteraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotranao hatrany misaotranao zay tompo tamin'ny teny zay nalefanao teto mankasitraka ihany koa hoe tamin'ny fampiasanao anateto mino izay Andriamanitra fa ny teny zay nivoaka teto dia akasika ny fiainany tsirairay avy ary ho tafatoetra ompony tsirairay avy tompo araka ny teny zay nitenenina teo fa ianao lavana sy fahamarinana sy fiainana ary tsisy mankany amin'ray afa tsy amin'ny ananao rery ihany ianao koa nilaza Jesosy fa tsy zahay no safidy anao fa ianao no safidy anay ka nona tsirairay avy zay no safidinao miely izany fampiarezana telo izany androany Andriamanitra ao ka niteninao tena ho tafatoetra laninao anatiny hoentiny miaina amin'ny fiainana ary alovany fiainany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka sy ny fon'ireo olona izay mety mbola mafimafo mety mbola misalasala amin'izao fotoana izao hoe andeha sa hienitra anaradian'i Jesosy sa mbola tsy andeha ka sy ny fon izy ireo Andriamanitra aoka izy ireo tahaka ny tandronaka ary mitafatoetra ao anatin'ny fon izy ireo teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka anao araha io alleluia amen amen amin'izao fotoana izao sika dia andeha nanaka hira anankiray indray mitondra ny lohateny hoe lehibe ny tompo tiako ianao hatrany hatrany mbola hifantoka tanteraka ao anatin'izao fotoana izao fotoanantsika efa madivadiva hifana fa manana faharetana lasana vavy mila faharetana miaraka amin'Andriamanitra dia manana finaritra ary tompo endreny atsarany sy ny voninahiny sandratra eto ny anaranao tompo endreny atsarany sy voninahiny ry tany mifali ry tany miravo mitafiazavana mandrokany aizina mihorohoro ireo mohony feony lehibe ny tompo mihira hoe lehibe ny tompo izao tontolo izao zay izy lay miazonany ampitsy fiandohana sy fiafarana lay telo izay iray lay zanakafanay laleo nefako zanakondrizy lehibe ny tompo mihira hoe lehibe ny tompo izao tontolo izao hahit izany
diva ifarina fotoanantsika amin'izao fotoana izao rasana valy morito hivavaka tranatsika nde ndraytsika amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ireo rahalahintsika anabavintsika zoky zandry ray aman-dreny zay andeha amitana didy amanandraikitra mba hisy fiarovanaandriamanitra amin'ny fiainan'izy ireo mba tena marovanaandriamanitra izy ahita fahitampitizana toerana zay aleany any amin'ny asany any ary ianao zay atory amin'ny tiarina atya dia ny anjely masony Jehova mitombo manodidina anao ary Jesosy Kristy me révélation anao amin'ny tiarina aty dia asandrato feo anao raha eo anaran'i Jesosy Kristy tompo amin'izao fotoana izao dia mbola misotrasoraka sitraka anao hatrany ary mankalaza anao sy manome voninahitra anao raha eo amin'izao fotoana izao indray zay dia mivavaka ho amin'ity alina ity aoka ianao Andriamanitra tena mety torimaso amin'ireo zay matory ianao amandiny tsirairay avy amin'ny révélation tsirairay avy amin'ity alina ity tompo ary aoka nefa fanamasina hididina an'izay zay matory amin'ity alina ity mba tsy ho hita masony ratsy fanahy raha kofoka mirasa bidy anao koa ihany koa izy ireo mba tsy ho voakasika ny tany ratsy fanahy amin'ny aran'i Jesosy Kristy fa tena ahita torimaso mamy olona zay amitany adidy amanandraikitra mbola tsy maintsy hiasa tompo malalo amitany andraikitra tsirairay avy amin'ny tiarina ity dia aoka izy ireo hita fahitampiteny amin'izay misy anazy any ary aoka izy fiarovana mahagaga avy aminao Jesosy tsisy loza azo azy ireo amin'ny aran'i Jesosy Kristy ary ny tananao mahery no aoka hitangana azy ny anjely masonao no aoka hirolarana azy sy hididina azy raha kofako amin'ny rasabidinao ihany koa izy ireo mba tsy ho voakasika ny tanany ratsy fanahy fa aoka ianao reriany Andriamanitra ny hiasa amin'ity alina ity amin'ireo zanako tsirairay avy amin'ny anaran'i Heriny Jesosy Kristy mankasitraka tompo alleluia amen amen amin'izao fotoana izao tsika dia andeha hisaotra an'Andriamanitra ny alohan'ny tsy fakirananao dia hisaotra an'Andriamanitra tsika tamin'ny fotoana androany satria raha tsy teto fanamasina tsy totosa tahaka an'izao zao fotoana izao raha tsy teto fanatrehan Jesosy Kristy mety tsy ratsy teny avy amin'Andriamanitra ianao androany ka antsika hisaotra azy asandrato ny feoanao tena ny fotsiny ny tompo misaotra anao tamin'ny teny misaotra anao tamin'ny fanatrehanao zao fotoana izao misaotra anao satria tsara loatra ianao dia asandrato ny vavaka ao aran'izao fotoana izao raha eo amin'izao fotoana izao zay dia misaotra sy mankasitraka ary mankalaza anao mame voninahitra anao zay satria miendrika anao izany anao reny ny voninahitra sy mihaja misaotra anao zay tamin'ny fahavitany zao fotoana izao misaotra anao tamin'ny fanatrehanao teto misaotra anao tamin'ny teny zay nalefanao teto tompo malalo misaotra tamin'ny fanafana misaotra tamin'ny famindram-po misaotra tamin'ny afinao zay miasa teto fanamasonao mankasitraka tompo tamin'ny fampianaranao raha eo mino zay fa maro mila voakasika teto androany ary tsy tahaka ny teo amin'ny talohan zay eny zao alaivo zao ny fiainanay aorinan'izao Andriamanitra fa misy fanafana misy fahagagana amin'ny aran'i Jesosy Kristy ka misaotra anao izay mankasitraka amin'ny voninahitra anao izay misy andraty anao amin'ny avy indrindra raha satria tsy misy tahaka anao izy moa Andriamanitra tahaka anao tsy misy Andriamanitra ianao rerianty ianao le Jesosy Kristy mpamonjy ianao le Jesosy Kristy velona ianao le Andriamanitra tokana raha zanaka ary fanamasina mankasitraka anao zay raha io halleluia amen amen amin'izao fotoana izao dia hitsotra aminao mitsotra an'izay tomboko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hotahiny ianao sy ny any an-tanàna hotahiny ianao ao an-tanàna ary hotahiny ianao any an-tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hotahiny any ateraky ny kibonao tsy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky nao dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosonao hotahina ny arona sy ny vilia fanaovam-mofonao hotahiny ianao raha miditra hotahiny ianao raha mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manomina androany any amin'ny tontolo ara-panahy tsy hita maso sy ety amin'ny tontolo ara-panahy hita maso fa hiakatra ny fononao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoentin'Andriamanitra amin'ny dimension hafa ianao amin'ny fanompoana azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ahita zava-baovao ianao amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy azo fahalalana vaovao ianao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny anara mahery Jesosy Kristy raha eo mankasitraka anao izay amin'izany tsodrano izany tompo ary raisina amin'ny finoana izany amin'ny anara mahery Jesosy Kristy entiko
fahasoarana sy famindrapoana araka anao amin'ny andro rehetra ianao dia itoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava ianao amen dia sampy Andriamanitra daholo tompoko.